ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika riavako malala tratra ity alatsinainy faraika am'roapolo ny volana febroary ity ny voalahatra mofinainantsika anio dia ny boky voalohan'ny mpanjaka voalohany toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy any. Mpanjaka voalohany toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary rehefa vitan'ny Solomona ny nanaovany tranon'i Jehova sy ny lapan'ny mpanjaka arak'izay efa niriny atao dia niseho tamin'ny Solomona indray Jehova tahak'izay nisehony tamin'ny tao Gibeona. Ary hoy Jehova taminy: efa reko ny vavaka ao sy ny fifonanao izay nataonao teo anatrehako, ka efa noamasiniko ity trano nataonao ity mba ampitoerana ny anarako mandrakizay, ary amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ary raha ianao andeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan'i Davida arainao tamin'ny fahitsian'ny fo sy ny fahamarinana ka anao arak'izay rehetra nandidiko anao, ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko dia ampitoeriko mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao, arak'ilay nolazaiko tamin'ny Davida arainao hoe tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Fa raha miara amin'ny fanarahana kosa ianareo na ny zanakareo ka tsy mitandrina lalako sy ny didiko izay nataoko teo anoloanareo fa mandeha manompo andriamanitra hafa sy miankohoka eo anatrehany, dia ho fongorako tsy ho amin'ny tany izay nomeko azy ny Israely, ary ny trano izay noamasiniko ho an'ny anarako ity dia ho fongorako tsy ho eo masoko. Ary ny Israely ho tonga ho abolana sy hambety teny any amin'ny firena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity dia mbola hitalanjona an'izay rehetra mandalo sady hisitrisitrirany ka hanaovany hoe naninona re ny tena hanaovan'i Jehova toy izao ity tany ity sy ity trano ity, ary hisy hamaly hoe satria ny olona nahafoy an'i Jehova Andriamaniny izay nitondra ny razany niala avy tany amin'ny tany Egipta ary nikikitra tamin'ny andriamanitra hafa sy niankohoka teo anatrehany ka nanompo azy. Dia izany no nampidiran'i Jehova izao loza rehetra izao taminy. Ray masina manamasinana fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavana ity mpanjaka voalohany toko fahasivy ity dia mitantara ny valim-bavaka azon'ny Solomona nanomen'Andriamanitra any Solomona niona fanondrony tamin'ny Solomona ny tompo. Hitantsika amin'ny forana voalohany amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo. Fa ity kosa dia tamin'ny fotoana nitokanana ilay tempoly. Marina loatra fa mety ho fanoratana azy ny hoe aty aoriana be ny fijery azy. Fa raha tena jerena tsara ny Tsipriany teny dia tsy hoe tamin'ny andro fitokanana ny tempoly izay nahatra 13 taona teo aoriana ilay fampanantenana vao namaly vavaka Andriamanitra, tsy hoe 13 taona teo aoriana vao nahazo valim-bavaka Solomona, tsy dia izay loatra. Fa ny mpanoratra tantara napiditra ity amin'ity vanim-potoana fitokanana ny tempoly ity. Fa valim-bavaka azon'ny Solomona hoe hiaino azy Andriamanitra dia efa talohan'izany. Saingy tamin'ilay fitokanana ny tempoly kosa dia naneo Andriamanitra fa miaino ny vavaka Solomona, miaino ny vavaky ny firenena izy. Raha toa ka mieritreritra isika dia mba faniritsika mihitsy zany hoe manao zavatra ka akasitrahan'Andriamanitra. Manao zavatra ho an'Andriamanitra ka akasitrahan'Andriamanitra ilay zavatra ataonao na atolotrao. Roviny zany rehavako malala no mitoetra na marina rehefa ohatra ka mamaky itony mpanjaka voalohany toko fahasivy itony isika. Roviny isika no mba mahazo zany teny mamy tenenin'ny tompo zany no hoe reko ny vavaka ao, akasitrahako ity tempoly izay nataonao ity, zany akasitrahako ilay asan'ny tananao, akasitrahako ilay zavatra nikelezanao ainao akasitrahako ilay zavatra natolotra ao Roviny isika rehavako malala no mahazo na izany teny fampanantenana nomen'ny tompo zany.
satria mba faniritsika mihitsy fanirian'ny fiangonana mihitsy ny hoe manitatra fiangonana de akasitrahan'andriamanitra lay fanitarana manadio fiangonana na manao trano tsotra fotsiny ary isika any atokantrano any hoe mba manorona mba manamboatra trano manangana trano manangan-javatra ka mba tiatsika hoe zavatra akasitrahan'andriamanitra reny zavatra ataotsika reny tsika moa mandrakariva na trano onenana aza de manao fitaovavahana ho fanomboana azy na manao fitaovavahana ho fitokanana azy de irendretreny de faniritsika ny hoe mba akasitrahan'andriamanitra re lay zavatra zay atao fa rovina ary zany fakasitrahan'andriamanitra zany no miatraika na marina eo amin'ny fiainantsika raha ity mpanjaka voalohany toko fasivy ity ny voalohany ila dia akasitrahan'andriamanitra ilay zavatra atao rehefa isika mpanompon'andriamanitra no manao azy no akasitrahan'andriamanitra voalohany zany hoe lay isika zany manompoka eo am'fakasitrahan'andriamanitra atsika no akasitrahan'andriamanitra ny zavatra ataotsika ngamba mety izetrehtra na hoe fangabo misy mpanompoandriamanitra tsy akasitrahan'andriamanitra eny tokoa ny mpanompon'andriamanitra zay manao lay zavatra ao an'andriamanitra de mpanompon'andriamanitra akasitrahan'andriamanitra aza donona fa natian'andriamanitra azy davida ary teneniny tompo amin'ny solomona io amin'ny andiny faefatra hoe arandeha eo anatrehako tahaka nandehanany davida rainao ianao tamin'ny fahitsiana fo sy ny fahamarinana zany hoe davida rain'ny solomona dia sady mahitsy fo marina olona nakasitrahan'andriamanitra fa nanakasitrahan'andriamanitra ary davida de zao tsy davida mihitsy no nanao ny tempoly tsy hoe kamo davida na tsy hoe davida tsy tian'andriamanitra na tsy te hanao ny tempolin'andriamanitra fa hoy ny tompo tamin'ny davida manao hoe be loatra ny raha nalatsakao satria anao nampandry tany a tsy hoe tsy tiako ianao fa be loatra ny raha nalatsakao dia aleo ny zanakao no anao ny tempolo a fa tsy ianao zany hoe na dia nahitsy fo ary davida de zao tsy davida mihitsy no nofidin'andriamanitra nanao ny tranon'andriamanitra tsy davida mihitsy no nofidin'andriamanitra hanoy lay asan'andriamanitra tamin'ny fikarakarana ny trano ny fanaka fiangonana depolo sy ndrehetra manodidina ho tsika manao hoe manompoka amin'ny fakasitrahan'andriamanitra atsika ny fakasitrahana ny zavatra ataotsika itsika aloha no akasitrahan'andriamanitra afaka malala ndray isika rehefa manao zavatra ao an'andriamanitra de ny rehetseroa de fimenomenomana indraindray sofa indraindray ihany ny hoe be loatra ny volalany mavesatra ny vidim-piaina na aio ve ho vita aiza ny avy tany io zavatra lehibe io le avako malala eto a de rehefa manao ny asan'andriamanitra isika de tokony fatatsika fa antso ny fanaovan'zany asan'andriamanitra zany ary ny olona kasitrahan'andriamanitra no asain'andriamanitra manao lay asa tokony ho faly zany tsika eo am-panaovana ny asan'andriamanitra satria marika hamatarana ny fakasitrahan'andriamanitra atsika ireny asan'andriamanitra ataotsika ireny tonga ho an-tsaina ry avako malala reny hoe andeha hanao zavatra ohatran'izao andeha nangan-javatra ohatran'izao andeha hanolon-javatra ohatran'izao na ho an'andriamanitra io na ho an'ny fianakavianao fa ataonao amin'ny anaran'andriamanitra ray zanaka fanamasina dia tokony vatatsika fa fakasitrahan'andriamanitra zay io na nafaran'ny paoly manokana ny kristiana atao Filipy manao hoe nareo de fatra-pimenimenina lava fatra-pimonomonina lava rehefa manao ny asan'andriamanitra fa tokony fantatsika rehefa ko malala fa fakasitrahan'andriamanitra matoa omen'andriamanitra asa tanteraha rehefa tsy mahatoky de tsy men'andriamanitra ndraikitra fa matoa omen'andriamanitra ndraikitra de tiany andriamanitra ho mahatoky fitiavan'andriamanitra no antony hanomezany atsika ireny andraikitra sy fanaovan-javatra ny tranony reny sarobidy amin'andriamanitra ny fanaovana izany hoe tranon'andriamanitra sarobidy amin'andriamanitra zany hoe fanaovana ny asan'andriamanitra sarobidy amin'andriamanitra zany hoe trano honenana zany na nonenanao azy io azadinoana fa nydikany teny hoe trano honenana de taranaka ny dikany zavatra atao an'ny taranaka
raha manangana trano anao na manao trano hoan'ny ionenanao de aza tonona fa taranaka no hevitra zay hanabiazanao taranaka hitsinjovanao taranaka no zany de sarobidy eo anatrehan'andriamanitra de nitoetsaina voalohany tokony ho ao anaty zany eo mpanaovana ny asan'andriamanitra na eo mpanaovana tony ataotsika hoe na de tranonenana aza maika moa fa ny tranon'andriamanitra ny asan'andriamanitra de zao hoe akasitrahan'andriamanitra ianao akasitrahan'andriamanitra ianao de nomeny zany asa izany no zany revako malalo itsika hoe ny fakasitrahan'andriamanitra ny asa ataotsika de manomboka eo amin'ny fakasitrahan'andriamanitra atsika sitrak'andriamanitra isika tian'andriamanitra isika de ampanaoviny ilay asany ampananganany ilay asany ataony manatanteraka ilay asany de tokony manam-pinonotsika zany ry avako malala tokony manam-pitiavantsika zany ry avako malala tokony manafahafozantsika zany ry avako malala satria izao ry avako malala zay tsara ny toy ny tantara alohany naovana Solomona ny tempoly nitokarana ny tempoly toko fahavalo am'ty nanaovana ny tempoly toko fahafito am'ty boky ny mpanjaka ty fa izao manomboka eo amin'ny toko fahatelo dia asehon'ny boky ny mpanjaka ny fitahian'andriamanitra any amin'ny toko faharoa toko fahatelo toko fahaefatra de nasehon'ny boky ny mpanjaka fa betsaka ny nomen'andriamanitra ny Solomona ny tahian'andriamanitra ny fireneny Israely hoy ny filazan'ny boky ny mpanjaka azy manao hoe de tahaky ny torapasika ny isan'ny vahoakan'ny Israely ary ny fanjaka ary tsy nisy olona nanam-pahendrena tahaka ny Solomona taty ambany masoandro zay olona nanam-pahendrena indrindra la miteny hoe fahendrena eo de sady faiza mitondra tena ny farany hitatsaina tsy hoe mahay mitondra tena fotsiny ihany fa betsaka ny mahay mitondra tena fa tsy naran-tsaina na hoe farany hitatsaina fotsiny ihany misy maran-tsaina fa tsy mahay mitondra tena fa i Solomona endry zany hoe sady naran-tsaina nanam-pahalalana fahazavan-tsaina no nahay nitondra tena tsara de tsika manao hoe i Solomona zany dia nomen'andriamanitra zavatra be debe sy ny fanjakan'ny Israely zay vao nanao ny tempoly izy hoy tsika manao hoe ny fitahian'andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Solomona no fahatsapan'ny Solomona ny fitahian'andriamanitra fahatsapan'ny vahoaka Israely ny fitahian'andriamanitra de nanao lay asa fanorenana tamin'ny fifaliana izy lavako malala ny fahatsapan'ny olona ny fitahian'andriamanitra de mampirisika azy hanao bebe kokoa an'andriamanitra ny fahatsapan'ny olona ny ataotsika hoe ny fitobaka mihitsy zay nazy olazana azy ny fitobaka ny fahasoavana de manery azy ampitiavana hanao ny asan'andriamanitra hitatsika ny boky mpanjaka zany Andriamanitra manome ary rehefa mahatsiaro nandray ny mpanompon'andriamanitra de mafana fo izy hanao ho an'andriamanitra tsy zay rehetra nandray akory avako ny mahafoeo an'andriamanitra tsy zay rehetra nandray akory tsy zay rehetra nomena akory no mahay makasitraka fa izao Solomona sy ny vahoakan'ny Israely ny tariny Solomona eto de nahatsiaro zany fakasitraran'andriamanitra zany de nanao lay tempoly hoy tsika hoe rovina reny mba hakasitrahanao Andriamanitra ny fikelezanainanay rovina reny hakasitrahan'Andriamanitra ny fikelezanainatsika izay mba ataotsika ho an'Andriamanitra rovina zany rehefa hakasitrahan'Andriamanitra isika eo mpanaovana azy fa rehefa ateraky ny fitiavatsika koa ny zavatra ataotsika ho an'Andriamanitra itsika zany dia tsy hoe manao zavatra mba azo amin'Andriamanitra fa manao zavatra satria efa nandray tamin'Andriamanitra zay no akasitrahan'Andriamanitra tsy hoe manao zavatra mba azo na manao zavatra noho ny tahotra hoe zay Andriamanitra mahafoy fa matahotra anao zay fa sao de bedinao raha tsy mahafoy na hoe zay Andriamanitra manao ny tranonao fa mba mampalahelo tsy manana ianao fa ny hafa manana etsy zay fa manao zavatra tsika satria fantatsika fa tiatsika Andriamanitra manao zavatra tsika fa akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataotsika satria nataotsika tamin'ny fitiavana satria nataotsika tamin'ny fifaliana satria nataotsika hoe tompo avy aminao zay nomenao anay de indro zay manao ampifaliana zay zavatra tianao ampanaovina anay fa ny fahatetana avako malala inona koa no akasitrahan'Andriamanitra voalohany akasitrahan'Andriamanitra tsika le mpanompony
le manao azy fa ny faharoa itsika zany faharoa zao akasitrahan'andriamanitra koa le zavatra ataotsika satria tsika manao azy lalao zany tamin'ny fitiavana tamin'ny fifaliana vokatry ny fahatsapahtsika amin'ny fitiavan'andriamanitra fa ny fahatelo zay ravako malala ny zavatra ataotsika koa akasitrahan'andriamanitra rehefa arahantsika tsara ny sitrapony eo ampanaovana lay zavatra zany hoe raha manao zavatra ao an'andriamanitra ianao ry fiangonana ry mpino na manao zavatra ho an'ny tenanao koa ka ataonao enanan'andriamanitra de izao arao tsara ny fandaminana tenin'andriamanitra arao tsara ny tenin'andriamanitra tsy hoe manao trano itoeranao ianao dia iantso-panandro na manao ny trano itoeranao ianao dia andeha iantso piskidy ka iteneny manao ity le vato velona ity le mahazaka ity le tao an'izao tsy ry avako raha tianao ny akasitrahan'andriamanitra le zavatra ataonao de zao arao ny tenin'andriamanitra ary nataony Solomona raha ohatra ka nanomboka ny asa izy ka noenon'andriamanitra de zao vavaka ny nety nanomboka ny asa vavaka rehefa manao zavatra zany ry havako malala hanangan-javatra ianao ho an'ny tenanao ka tononao ho eo andriamanitra dia vavaka ny mboana azy vavaka ny mboana azy ry havako malala ary tsy zay ihany fa maika moa fa hoe hanao ny tranon'andriamanitra ianao na hanao ny asan'andriamanitra ianao na hanao fanitarana ny zavatra asain'andriamanitra ataonao anao de zao arao tsara ny sitrapon'andriamanitra ame ohatra tsika bokony ny sotra masina de mitantara fa rehefa namboatra ny tranon'andriamanitra ny vato rehetra natao tamin'io tempolo lay tempolo tao Jerosalema re tokarana eto io de zao tsy mba nasiana tsy mba natao teo atoerana ny paibato zany hoe tany alavitra tany natao ny paibato fa rehefa vita paibato tany lay vato dia napetraka taty amin'ny tempolo fotsiny ihany zany hoe tsy nare tabataba ianao tsy hoe namboa paibato ny namboatra ny tempolo ny mpanao tranon'ny Solomona de ny tabataba be nisy paibato isan-karazany tsy a fa rehefa namboatra ny tranony ny tempolony Solomona ny vahoaka na reo mpanao maritrano de zao tsy renao akory le paibato zany inona ny dikany zavatra tsy mba misy tabataba tsy andrenesana korotana tsy miresaka sy mitabataba akory ana ny mpanao trano dradrasika rehefa mahita reny chantier reny de dradray mahita maheno reny ouvrier na reny ataotsika hoe mpanao trano reny izy ay tabataba sy miorakoraka ndrandray raha sanatriny zany tranon'andriamanitra natao de mbola maheno teny maloto dradray sanatriny zany fantara dradray misy piasa tabataba misy misolo toka misy mamo eo ampanaovana lay fantarana na eo ampanaovana lay tranon'andriamanitra na eo ampanaovana lay zavatra tahaka zany de avako malala tsy zany nanaovan'andriamanitra ny tempolony Solomona na ny tempolon'andriamanitra nataony Solomona tsy zany piasa voafantina ary tsy mba nandrenesana orakoraka na tabataba na teny tsy fiteny eo anatiny lay chantier-na eo am'ilay toerana ry havako malalo nahoana ary satria najain'ny olona ny fandaminan'andriamanitra ndrandray eo ampanaovana fiangonana ny olo eo mpanotaram-piangonana miady ny kristianina tsy mifankahazo ianina mihinam-bola ianina tsy manao ianina manao kotototo zay foana miasa ndrandray zany ny re eo ampanaovana lay asa ry havako malala sofa famindram-po andriamanitra ry havako fa ny zavatra raha tianao ny akasitrahan'andriamanitra ny zavatra ataonao ry fiangonana de zao tsy akasitrahan'andriamanitra ny tabataba eo ampanaovana ny asany tsy akasitrahan'andriamanitra ny korontana ny fifanjanana ny fifanomezantsiny fa ny tranon'andriamanitra ny fanitarana na ny zavatra ataonao ka tonononao eo andriamanitra de zao tranon'andriamanitra raha tao amin'ny fiadanana mitondra fiadanana efa nomen'andriamanitra zay rehetra hoentinao manao an'iny ary ianao zay zay nifidian'andriamanitra manao an'io dia akasitrahan'andriamanitra de zay rehetra miara-miasa eo de miara-miasa amin'ny toe-tsain'andriamanitra toe-tsain'ny fiadanana ny fihavanana ny fifankatiavana fa ny fahatelo ry havako malala de zao ny fanarahana ny ataontsika hoe mahamaty anina tsy mpakarazan'olona mpanao kototo Solomona ry havako fa jereo tsara amin'ny andininy vitsivitsy io ohatra tsy maninona azonao raisina ny toko vitsivitsy andeha ataontsika hoe ny toko fadimy ay Solomona no makapanapaka hazo dia hoy Solomona
tamin'ny hitantsika mpanjaka voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo ny Solomona tamin'ny Irama mpanjaka ny Tiro koa dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera any Libanona hoay ary ny vahoakako iaraka amin'ny vahoakanao matsy ny mpanjaka ny Tiro zany ka ny karama amin'ny vahoakanao de omeko anao arak'izay ho tononinao fa fantatrao fa tsy mba misy olona aty aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidonianina. Zany hoe ny hazo nanaovana ny tempoly, ny kipreso, ny sedera de izao hoy Solomona hoe miteny tam'mpanjaka Irama izy hoe vahoakanao mpikapa hazo de le mpikapa hazo reny ho karamainay vahoaka ho karamainay izy tsy alainay fotsiny tsy ambakainay fa ho karamainay araka ny tokony ho izy de izao reny ny vahoakanay andeha aka hazo iaraka amin'ny any ikapa hazo any fa nareo ny tena matyanina professionnel amin'ny fikapana hazo fa tianay ny tranon'Andriamanitra ho vita tsara ary tsy io ihany fa jereo tsara ny mpanefy tao anatin'ilay trano ny mpanao paibato tao anatin'ny tempolin'ny Jerosalema de saika matyanina avokoa. Ny tiana tenena de izao akasitrahan'Andriamanitra ny asa rehefa kendrentsika ny manao zavatra tsara. Raha mantsy misy kolotsaintsika malagasy ndraindray mety io hoe tsy maninona io hoe tsy hitan'izay tsy nanao io hoe rehavako malala nefa tranon'Andriamanitra natao nandray tsika maika ny avita hany ka rehefa maika ny avita tsika de tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra tsy mahina tsara ny hazo tsy mahina tsara ny rihatra tsy mahina tsara tsy mahitsy tsara maiky ny avita fa ny tempolon'ny Solomona eto 340 taona nanaovana azy 340 taona nefa vahoaka firy etsy nanao azy firy alina. Rehavako malala ndraindray misy zavatra terentsika ho vita aingana vita heritaona vita roataona maika hitokana maika ho hita rehavako malalo hany ka nandray na itsika eo ampanaovana azy ara tsy afapo ary itsika eo ampanaovana azy tsy afapo ahoana moa no afapo ilay tompon'ilay zavatra de Andriamanitra sofa famindrampo Andriamanitra rehavako malala. Eto Solomona de mitantara amin'ny alalan'izao tantaraina amin'ny alalan'izao boky zao de izao akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataotsika rehefa kendrentsika ny manao zavatra tsara. Akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataotsika rehefa ao anatintsika tsy hoe manao amin'ny fitiavana ihany fa manao zavatra tsara. Satria mantsy misy manao am-pitiavana de sarotiny ery manao ka nataoko am-pitiavana ange iny nahoana natao an'izao zavatra nataoko am-pitiavana iny fanomezana iny de tsy kitihana mihitsy fa fanomezana iny mety ho fanomezana ao am-pitiavana le izy fa mety tsy tsara le izy de fa tsy hoe zay rehetra ataonao am-pitiavana akory de tsara izy am-pitiavana fa zao mety le zavatra nataonao am-pitiavana fa tsy vita tsara de ndraindray mifanolana lay mpanamboatra zavatra manao hoe ka le izy angely fanomezan'le olona de tsy asarotra be mikitika azy ka fanomezan'le olona le izy fa mety manaratsindrika lay zavatra mety tsy manome indrika le zavatra arak'izay eritreretana azy kanefa tsy maintsy tazononao satria fanomezana ve rehavako malala marina fa fanomezana fa rehefa mba manolotra zavatra rehavako malala de zay tsara atolotra mba tsy hatonga lay zavatra isorana rehefa aveo rehefa manolotra zavatra de tsara de zavatra mendrika sy ny tahaka zany rehavako malala ho tsika manao hoe satritsika mihitsy Andriamanitra itenenintsika hoe akasitrahako zao zavatra nataonareo zao ary ozy ny teniny amin'ny Solomona manao hoe ho amasiniko ity trano ity mandrakizay ary masoko sy ny foko hitoetra teny mamake zany rehavako malala tsy mba tianao ve ny andrean'zany teny zany amin'ny zavatra ataonao hoe ny masoko hoe Andriamanitra ny foko ho Andriamanitra hitoetra amin'ny zavatra ataonao io satria nahoana satria tsika mieritreritra manao zavatra tsara. Fa raha rehavako malala de izao akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataotsika ho azy rehefa antsoitsika izy hitokana azy. Zany hoe ny dikany hoe hitokana azy dia fohitsika hanehoany ny voninahiny eo ny voninahary Jehova teo amin'ilay tempoly de zay mahatonga azy ny teny tamin'ny Solomona manao hoe ho amasiniko ity toerana ity tsy andiny fahatelo tsy Solomona ny manamasina lay toerana fa Andriamanitra ny manamasina lay toerana. Rehavako malalo
mba satrotsika riavako ho eo amintsika zany fankasitran'Andriamanitra zany ka zay ikelezatsika aina na asa fivelomana mba tiatsika ho ankasitrahan'Andriamanitra, ny fanaovany atsika ny asa fanompona mba tiatsika ho ankasitrahan'Andriamanitra, izay ataotsika rehetra de mba tiatsika renesatsika ny tenin'ny tompo hoe akasitrahako zao zavatra ataonao zao. De zao riavako malala ataovy amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra zay ataonao, na inona ataovy amin'ny fitiavana, ataovy tsara zay zavatra ataonao de ho ankasitrahan'Andriamanitra, ataovy amin'ny fahitsiana sy ny fahafoizana ny zavatra rehetra ataonao, ary apetrao atsoy Andriamanitra miaraka aminao eo ampanaovana zany zavatra zany, tsy ny asa tsy ny trano ataonao na fanazara ataonao Andriamanitra fa fiaina manontolo mihitsy zavako manao raha tianao ny ankasitrahan'Andriamanitra. De zao ataovy amin'ny fo madio, ataovy amin'ny fo feny fifaliana, kendrenanao zavatra tsara, na io fameloma tenanao io aza, na io asa tanana ataony io aza, raha tianao ny ankasitrahan'Andriamanitra an'io de zao ataovy amin'ny fo madio, ataovy tsara ny asa, ialaoniko toto, atsoy Andriamanitra miara-miasa aminao, kendreo ilay anevonahatra an'Andriamanitra. Avako malala Jesosy Kristy tompo de mpanao asa tanana, mpandrafitra. Jesosy de mpandrafitra mpanao asa tanana tahaka ny Josefa rainy, ary Jesosy mahatakatra tsara izany hoe fanaovan-javatra. Raha miaino tsara ny toritenin'ny Jesosy tsika dia hitatsika ny maha-teknisianina azy, hitatsika ny mampanao asa tanana azy, jereo tsara fa zavatra mora iainana, zavatra tsy filozofika be ny toritenin'ny Jesosy, mety ho samy hafa be amin'ny fomba fampianaran'ny Paoly azy, fa zavatra pratika ny toritenin'ny Jesosy, fanoharana, zavatra azo raisina, zavatra mitonana ho andinika ny manodidina anao, zavatra azo raisina satria toriteny marina fa toriteny zanak'Andriamanitra, Andriamanitra. Fa izao toritenin'olona mpanao tao zavatra, toritenin'olona teknisianina tahaka an'izao mpanao ny tranony Solomonina izao. Riavako malalo, engany ianao mianatra amin'ny Jesosy. Jesosy de efa nampianatra atsika fa rehefa manao zavatra ao an'Andriamanitra tsika de manao zavatra amin'ny fifaliana, manao zavatra tsara, manao zavatra mety, manao zavatra ao anatin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana, manao zavatra ao anatin'ny fanetretena. Raha izay nataotsika riavako malala de akasitrahanao eo mason'Andriamanitra isika, tsy isika ihany fa ny asatsika, tsy lay asa ataotsika ao an'Andriamanitra ihany fa ny asa fivelomatsika. Mivavaka sika Tompo, misaotra anao zahay fa mampianatra ny mandrakariva ny teninao azay azo ny evakina amin'ny teny malagasy, mampianatra anay hanao zava-dehibe ny fanolora-tena, hanao zava-dehibe ny antsonao, fa ny antsonao no ahafahany manatanteraka ny asa ampanaovinao anay, ka itao manao anay anana fanetretena sy fahadiovampo, fahitsina sy fahafoizana, fikendrena zavatra tsara sy faharetana. Tompo, nantsoinao zahay mpino ho fahazavany ety amin'ity zao tontolo zao ty, de ampianary zay Jesosy atoky amin'ny asa fanompona ampanaovina anay, hanao zava-dehibe zany antsony antsoinao anay zany amin'ny fanitarana ny fanjakanao, ary amin'ny asa famelomana tena de ataovy zanaky ny fahasoavana izahay, ka mahatsiaro ny fahasoavanao de miezaka ampitiavana sy ampifaliana manao ny asanay ho tsara io masonao. Vavaka izay Tompo ho an'ireo mpanao tao zavatra malagasy rehetra, ataovy mahay manaja fotoana, ataovy marina, ataovy mahitsy ny mpanao asa tanana malagasy. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo malagasy izay mpiray tanindrazana aminay mivelona amin'ny asa tanana, vavaka ho azy reny zahay, ho salama izy ary ahitandrina tsara ny asa, ho toe-tsain'ny mpanao asa tanana malagasy, ho mpanao tao zavatra malagasy aneny fanajana ny teninao ary fanaovana zavatra tsara. Mivavaka izay ho an'ny mpiasa malagasy rehetra, na inona asa atao na inona asa atao, ampahirezy mba ho marina, ampahirezy mba ikendry zay
tsara ho voninahitra ao Andriamanitra ary ataovy mandray ny antsonao Jesosy izy ireny mba atserovany fa ny tena fiainana teo aminao Jesosy ary endrika isehon'ny fiainana ny fanaovana asa tsara dia hitoetra mitokantranona tsiray avy Jesosy ny fiadanana. Amen.